an'Andriamanitra, toe-pana araka an'Andriamanitra. Fijery maneo an Jesosy amin'ny anaranao mpanjaka. Avy indrindra mamelona ny fanahinay, manangana anay. Raha misy fanahy rera-dreraka ato Andriamanitra, dia ko feno fanatrehanao. Ahery izay rehetra Andriamanitra, satria eo ny teninao, satria eo ianao Jesosy. Ianao isaky ny miteny dia maneho anao ny zavatra rehetra. Ianao isaky ny miteny dia manangana. Ianao isaky ny miteny dia manasitrana. Ianao isaky ny miteny dia maneho ny fahalebiazanao Andriamanitra. Ka misy eo indray Jesosy androany. Misy eo Jesosy androany. Taontsika araka iteny an'izany androany, misy eo Jesosy amin'ny fiainako androany. Misy eo Jesosy amin'ny fiainako androany. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tonoa ny fiadanana ho an'ny olona akaikinao amin'izao fotoan'izao amin'ny fifaliana ihany. Aleluia. Teneno fiadanana Jesosy ho aminao manokana. Naiza misy anao na teknisianina ianao, ninona mety toeranao dia fiadanana ho anao. Ny fiadanana Jesosy tsy voasakany rindrina. Fa ny fiadanana Jesosy rehefa avy ao anatin'ny fotsika tsirairay avy dia afaka mipase à travers ny zavatra rehetra. Salamo faharoa amby telopolo vakitsika ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy dia toizantsika ny andininy fafito dia avy hatrany tonga dia ny andininy faraiky ambin'ny folo. Salamo 32 amin'ny anaran'i Jesosy. Nataony Davida, sambatra ny olona izay voavela ny elony sy voasarona ny fahotany. Sambatra ny olona izay tsy sain'i Jehovah elo ka tsy misy fitaka ny fanahy. Raha nanginao dia ny alan'ny taolako rehetra no ny fitarainako mandrakariva. Fa efa navesatra tamiko andro manalina ny tananao, niova ny fahatanjahako toy ny azo ny fahamainana amin'ny lohataona. Ny fahotako nambarako taminao ary ny eloko tsy mba nafeniko. Hoy izao, iaiky ny fahadisoako amin'i Jehovah ary ianao dia namela ny eloko ny fahotako. Andiny fafito. Ianao ny fiereko, miaro ahy tsy ho azo ny fahoriana ianao. Fiobi-pamonjena no ahodidinao ahy. Andiny faraiky ambin'ny folo. Mifalia amin'i Jehovah ary miravoravo ianareo olo-marina ary miobi ianareo mahitsy fo rehetra. Amen. Misy olona mahitsy fo ve ato androany? Misy olona afaka mifalo an Jesosy ve ato androany? Andaontsika itehaka mafy be ho mariky ny fifaliantsika tsiraray avy. Haleluia. Ny hazo indraindray rehefa tapaka dia eo mihitsy ny ilavana azy. Ny hazo indraindray rehefa tapaka dia eo mihitsy ny ilavana azy. Indraindray koa ny fiainantsika rehefa mandalo fahatapahana au sens propre et figuré. Alléluia. Eo mihitsy ny ilavana azy. Amen. Tsy afaka tonga hazo ampiasaina kitaina ny an-trano raha tsy efa tapaka izy aloha. Tsy tonga mianjara voatendra ny zavatra anankiray raha tsy efa mandalo fahatapahana izy aloha. Hoy izany fomba fiteny izay efa rentsika matetika hoe brisement. Ny olona ao amin'i Jesosy tsy tokony hikoropaka rehefa mandalo brisement. Satria maninona? Manangana Jesosy. Tsy misy voa afaka atsipy ao anatin'ny tany raha tsy efa navaina ny tany. Ny tany avaina midika hoe simbaina, potehina, ny endrika ohatran'ny mahafatifaty efa azo anorenana tany mba ahafahana manangana fototra. Tahaka an'izany koa ny fiainantsika tsiraray avy rehefa eo am-pialantanan'i Jesosy. Misy ny fanombohana, tsy maintsy miaraka amin'ny fifikirantsika amin'Andriamanitra. Raha ohatra ianao ka anisan'ny tena hoe te hifikitra amin'Andriamanitra, sokafo fotsiny fonao. Tsy anjarantsika mahita ny fahaiza mitondra an'Andriamanitra dia ny mialoha, fa ny anjarantsika dia mahita ny fahalebiazany eo anatrihan'ny zavatra rehetra izay mitranga. Amen. Dia atsangantsika ny tanantsika anao dia tentsika tompo za matoky anao satria ny fahatsaranao Andriamanitra dia tsy miova mandrakizay. Asa anaty ny vavaka ao androany Tompo, tsy hiova mihitsy Andriamanitra ny eo am-boky satria ianao efa nilaza fa ny zanakao sy ny asan'ny tananao dia efa adidinao za Jesosy, efa adidinao momba Andriamanitra, momba ana rehetra, ny atsipriany mety misy mbola tsy fantatra akory ary fa fantatra fa efa miay anay ianao. Ny rapitsiko Andriamanitra tsy maninona izay rehetra mitranga eo, ninona zavatra hatrehako androany, tsy maninona izany Jesosy, fa ny zavatra azoko antoka dia izao hoe tsy hoe za le mijery olana ny zava-dehibe ka hanova zavatra, fa ianao le mijery anahy Andriamanitra. Rehefa mahavita mampitodika anao ny masoko amin'ny alalan'ny toetry ny foko ankasitrahanao dia tsy maninona misy fahatapahana reo amin'ny fiainako Andriamanitra, fa ianao afaka manangana, ianao afaka manohy, ianao afaka manomboka zavatra vaovao, ianao afaka manao zavatra tsy takatry ny sain'Andriamanitra tsara indrindra. Zahay rehetra dia mino an'izany Jesosy, ka zany mihitsy nasahina mitehaka kasmika. Haleluia mafy be. Haleluia. 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 Toy izy mitehaka ho andaontsika iorakoraka mafy. Haleluia. Haleluia. Hoy ny ten'Andriamanitra vakitsika teo hoe ny olona matoky an'i Jehovah dia didin'ny famindram-po. Tsy haiko ianao tonga eto androany tena tsapanao ve zany fahalebiazan'ny famindram-pon'Andriamanitra zany. Tena zany manodidina ny fiainantsika, mivoakintsika, miditsika, matoritsika. Misy taona lavintsika
Andriamanitra miteny hoe didiny ny famindrampotsika sy ianao dia ndao hira ndao hideran'Andriamanitra anatin'ny tiry tia hifalitsika hankasitraka an'Andriamanitra ilaza amintsika fa izy n'Andriamanitra matoky halleluja afaka miniaka ho an' Jesosy tsika Jesosy androany zay dia hideranao hitsakanao anome voninahitra ny anaranao satria ny fiainanay dia didiny ny famindramponao sy ny fahatsaranao tikanao tompo tsy mba mahafoy ny famindramponao ny tananao no miazona ny fiainako lazao ny maraina vao ny maraina vao mifoa mandrapatoriko Jesosy io miraiky ny hatsaranao mirao ihany tikanao tompo tsy mba mahafoy ny famindramponao ny tananao miazona ny fiainako maraina vao mifoa mandrapatoriko Jesosy io miraiky ny hatsaranao okay, no hifaly sady ilaza atokanao teo amin'ny fiainako nasenao ay fatsaranao Tonight, I said no to fall, to
Ianao teo amin'ny fiainako. Iseonao efa tsara ianao, isaky ny fiainao. Jesosy io, ireko ny tsaranao. Jesosy io, ireko ny tsaranao. Jesosy io, ireko ny Halleluja. Tafy mafimafy ihany tehaka ho an'i Jesosy. Halleluja. Ndao tolontsika ho an'i Jesosy indray ny momba antsika rehetra androany. Azafaly fotsiny mientanentana ianao ao anatin'ny hira aza miandry akory hoe inona no hira manaraka, iza no mitarika, iza no miteny. Fa androany dia miaona amin'Andriamanitra ao ianao, dia sokafy ny fonao rehetra. Atolory azy indray ny tenanao androany, ho fanatitra velona masina ary ankasitrahana. Aoka tsy ionona fotsiny tsika asianao ho fanatitra velona, fa tena ho tonga eo amin'ilay tanjom-pamoronana dia mba ho ankasitrahana. Amen. Halleluja. Jesosy androany arivo izay Tompo, tonga eto anatrehanao satria ny zavatra ilainay, ny tokana ilainay amin'ny fiainanay Jesosy dia tsy relation aman'olona, tsy carrière tsara be Andriamanitra, fa fantatray fa ny zavatra rehetra dia miasa soanay. Fa ny tena ilainay, ny rivotra iainanay, ny sakafo mameno ny kibonay sy ny fananay dia ianao Jesosy no ilainay. Mameno anay ianao ty arivo ty Jesosy. Tonga eto izay Jesosy hitady ianao, tsy hitady ny fahaiza-manaonao fa hitady ianao, satria ny fahafenoan'ny fiainanay, ny fahafenoan'ny fahatsapanay dia feno ao aminao. Fenoiny tsirairay avy Jesosy androany. Aoka tsy tonga eto izay Tompo, tonga hirotoroto na hitototo eto anatrehanao satria mila zavatra, fa aoka tonga eto izay Jesosy higioka aminao ilay rano velona, hipoize ny fahatsaranao sy ny maizy anao rehetra, satria ianao Jesosy ny manome ainanay. Saotra Jesosy. Halleluja. Halleluja. Isan'andro Tompo milanao, isan'ora Tompo milanao, isa-minitra, isa-sekondra Tompo milanao. Isan'andro Tompo milanao, isan'ora Tompo milanao, isa-minitra, isa-sekondra Tompo milanao. Isan'andro Tompo milanao, isan'andro Tompo milanao, isan'ora Tompo milanao, isa-minitra, isa-sekondra Tompo milanao. Lazao Jesosy isan'andro Tompo milanao, isan'ora Tompo milanao, isa-minitra, isa-sekondra Tompo milanao. Apanekio ny sainao androany, ifonisakio ny fanaikio, maniry mafy anao. Tsisy toerana takaloko eo anilanao, eo akaikinao ihany Tompo no matsaray hitoetrao, tsy ananay isan'andro, isan'andro
Tsisy toerana takaloko ny eo an-tongotrao. Feo akaikinao ihany Tompo no mamety ahy hitoetrao. Tsy ananay Hallelujah, hallelujah. Jesosy, matoa zay toy izao androany, manodidina anay ny famindramponao. Tsy afaka ilaza izay Jesosy, fa tamin'ny fiezahanay na tamin'ny fahaizanay fa ny fahasoavanao sy famindramponao ihany. Tsikitsiky ianao androany maraina Jesosy, nahitanay indray meno fofinaina vaovao, sady lazainao hoe anaka manome tompon'andro anao indray androany. Mirosoa amin'ny lalina, te aneo anao ny ao am-poko mbola be da be ny endrika tsy ahafantaranao aho, fa tiako ahafantaranao aho manomboka eto indray. Faly Jesosy mahitanao androany, ary nanome famindrampony sy ny fahasoavany atoy izao atsika sy ianao izy, tsy nanenenany izany. Halleluja. Fahasoavanao ny matoy izao aho Jesosy, izay tsiraray avy reto nanana ny lasanay daholo, lasa izay noheverinay fa tsy ho afaka ho fahafanizana izy, satria na ny conscience anay ary indraindray Jesosy mbola manenjika anay. Fa ianao androany manavao koa ny fitiavanao sy ny filazanao hoe zanako ianao, za no niteraka anao androany. Dia vola rehefa miantso anay dia miantso anay amin'ny fahotanay hoe mpangalatra, mpamon'olona, mijangajanga. Fa ianao kosa Jesosy rehefa miantso anay dia miantso anay amin'ny anaranao. Hoy ianao hoe zanako ianao, za no niteraka anao androany. Hoy ianao hoe malaly hoe masoko ianao, be voninahitra ianao satiko. Hoy ianao hoe tsy ataoko hoe mpanompo itsony, ataoko hoe zanaka mpiara-mandova. Nataonao mitazona ny plasy ny fofombady izahay, zany hoe le tiana indrindra, le sarobidy indrindra, zany Jesosy ny maizy anay amatreanao. Mankasitraka Jesosy. Fahasoavanao ny matoy izao, zay Tompo le mpanota ratsy indrindra, le efa very fahita indray, le efa maty fa velona indray. Sotra Jesosy. Halleluja. Fahasoavanao Jesosy iainako, io no matoy izao ahy, tsy no ireo asavitako, fa no ilay ranao soa. Natsunao mba iteranao, anatatranao, manatunanao amin'ny fahasainao, no ny fahasoavanao. Fahasoavanao Jesosy ny iainako, fahasoavanao Jesosy no iainako, io no matoy izao ahy, tsy no
asa vitako Jesosy fa noho ny asa vitanao teo amin'ny azo fijarena fa noho ilay natsoinao mba hiteranao hanatratanao manatonao amin'ny fasahinao noho ny fahasoavanao veritsika ihany fahasoavanao Jesosy miaina fahasoavanao Jesosy no iainako io no matohizao ahy tsy noho ireo asa vitako fa noho ilay nanaoso natsonao mba hiteranao anatratanao indro ao manatonao fasahinao noho ny fahasoavanao noho ny fahasoavanao noho ny fahasoavanao irery any Jesosy raha tokony hisitrika zahay tompo tokony ho tena tsy afaka ny anatonanao mihitsy zay Jesosy satria ianao dia mendrika ianao dia marina fa noho ny fahasoavanao Jesosy dia mitriarinao ilay hevitra lamba tompo mba hahafanay tonga dia makao aminao amin'ny fotoana rehetra tsy misy mpanelanelana intsony misaotra Jesosy hitoetra amin'ny fanatrianao zay Jesosy tsy hiala amin'ny fanatrianao amin'ny androm-piainanay rehetra eo anilanao foana mandrakizay Jesosy tsy anio ihany tsy amin'ny fotoana izay matery anay ka hatsapanay hoe tena milanao zay tompo fa amin'ny androm-piainanay rehetra Jesosy tena milanao zay hisisika amin'ny fanatrianao mandrakizay aza vela ho rarak'izay fanamasina halleluja halleluja oaka ho ampy ahy ny fanatrianao Jesosy oaka ho ampy ahy ny fanatrianao amen te hitoetra eo amin'ny fanatrianao tompo no iriny foko te hipatsy ny dray ny fony nahitrao iagoky eo an-tongotrao te hitoetra eo amin'ny fanatrianao tompo no iriny foko te hipatsy ny dray ny fony
tompony fanaitry ianao tompony fanaitreana Alléluia. Daolotsika hiteka mafan'i Jesosy a. Amen. Alléluia. Tsara loatra ny eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra mankasitraka ny ekipa mpidera sy ny tsirairay hafa. Tonga amin'ny fotoana fijona vavolombelona tsika asaintsika tadia Sara nokatrano fotoana eny tompoko. Daolotsika hiteka mafan'i Jesosy. Inona nataon'i Jesosy teo amin'ny fiainanao, inona ny zavatra nitranga dia inona ny entina niatrika an'ilay izy dia manao ahoana ilay izy tao aorianan'izay. Misaotra tompo. Dia rehefa marainy andro sabotsy dia mitady dokotera zay. Dia rehefa mitady dokotera zay dia tsisy dokotera mivomo fa atao amin'ny klinika dia hoy zareo hoe fanafody aloha no hoanina fandana verina mody. Dia nandeha indray verina dia tamin'ny alinan'io alahady alina dia tsy natory mihitsy mandra-parainy andro fa nandobe foana dia narary andobe tena ohatrany hoe tady tsy atsaro teny zany. Dia rehefa maraina dia nentin zareo miverina tany amin'ny dokotera dia nitazominy tao amin'ny klinika hoe tsy mahazo motsono izy fa miditra hôpitaly. Dia niditra hôpitaly tao dia natsiara hoe Jesosy ahoana moa niditra hôpitaly dia natsoko i mama tamin'izay dia hoe pastera tsy ao fa lasa nandeha nanao korazady dia rehefa avy eo dia mivavaka. Dia rehefa mivavaka dia hoy izy pastera hoe tsisy marary zany fa sitrana ianao. Dia tazomiko izay hoe Jesosy sitrana tsy maintsy sitrana za amin'io tsy mavavaka fa tena marary zany loha zany dia rehefa avy eo dia nentin zareo fotsiny hoe andao ianao atao scanner dia atao ECG dia atao analyse rehetrarehetra dia jerena ny rainy rehetrarehetra dia bilan complet dia nentin natao an'izay dia efa mandeha fotsiny fa ny ao an-tsaiko ianao zany rehefa tena marary be loha anao sady tsy mavavaka ianao fa miteny fotsiny hoe Jesosy dia kapoka taminao na sitrana zay foana naveriko dia ozy tsy maintsy sitrana fotsiny fa efa zay ny tenen'ny mpanompon'Andriamanitra marina Jesosy tsy maintsy sitrana. Dia nandeha dia nentin tetiteny dia mivaly izy dia voninahitra ao Jesosy fa tsy nisy ninina daholo izy rehetrarehetra. Dia faharoa menatra be jovavolombelona dia ozy alina mivavaka Jesosy masaka be mivavako tsy mazaka fanafody za tsy nampanafody so fa zao joro aza dia tsy menatra ako fa sitrano mivavako dia sitrana tsisy ninina izy zao voninahitra Jesosy. Mety moa tsy afaka atao ao jerena ny vavasitrana fa natsika tiaka ao an Jesosy. Amen. Da tosetra mandroso tompoko. Alleluia. Aorianan'izay Tiffany eny tompoko. Ya, da tosetra. Inona ny zavatra nisy teo aloha dia inona le teny nidiranao dia nanao ahoana izy amin'izao fotoana izao. Faly manona ampiadanan'ny tompo antsika tsirairay avy ianà zany fijoroana vavolombelona resaka fitahiana le izy. Nandritra ny taona vitsivitsy teo zay 2019 teo angamany nandritra ny teo taona maromaro laza zay niaina tao anaty fahasahiranana tao anatin'le fianakaviana somary sahirana tany ambanivohitra tena hoe zara raha hoe nananam-bola dia para tonga teto Antananarivo tena hoe diplôma tsy nananana ny asa manolona niaina tao anatin'izany hoe nisy fotoana tsy misakafo zany tamin'izao moa ny tena efa mba nandeha mivavaka ihany nanomboka Andriamanitra niaina tao anatiny eny karama manolona teo amin'ny 225 000 par mois teo niaina tamin'ny tena hoe asa mafy asa andro manalina asa tena hoe tokony ho karama 500 000 any fa tena hoe karama kely noho ny fahasahiranana noho ny tsy fananana diplôma noho ny hoe tsy fahitana asa ny ankohonana somary sahirana fianakaviana ny ray aman-dreny tamin'izany nanomboka rely ten'Andriamanitra amin'ny Maty 5:7 iny hoe
Fankatsao aloha fanjakako sy ny fahamarinako izy dia hanampy anao ny zavatra rehetra. Anisany nanomboka nitady an'Andriamanitra tamin'izay. Amin'ny fotoana manko ianao efa ao anatin'olana, ao anatin'ny problème, sedra zavatra maro samihafa, tena hoe nanomboka nanompo an'Andriamanitra, nanomboka nikatsaka an'ilay fanjakan'Andriamanitra, nanomboka tena hoe nanao zava-dehibe an'ilay fikatsahana an'Andriamanitra tsy dia ilay vola loatra. Taona vitsivitsy ngamany herintaona teo izay nanehoan'Andriamanitra ny voninahiny, efa tena nikatsaka an'Andriamanitra, nanao fiaraha-miasa, tena hoe nanao sitrapon'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny asa fanompona, tamin'ny resaka fanetretena. Ampanetretena ilazana izany tsy hoe masina be akory, fa tena hoe nanao tamin'ny foa, nanehoan'Andriamanitra ny voninahiny. Tamin'izany ny asanay taloha mitony entana, matory any an-tsena, atao daholo izay asa ahitana vola. Inona dia hoe dimanjato izany tsy ho ariana mihitsy fa angonina foana. Teo koa ny asan'Andriamanitra. Fotoana teo amin'ny herintaona tao izay fa mba nahazo tsena, fa miasa manokana, fa nanehoan'Andriamanitra ny voninahiny. Dia voninahitra ho an'i Jesosy irery ihany. Fa tena miasa ny tompo. Ny havatra fimonja eo amin'ny Matio toko 5:7-8 fankatsao aloha fanjakako sy ny fahamarinako izy dia hanampy anao ny zavatra rehetra. Tompo mahalala ny hevitra hiverana anao fa ny toe-ponao mankatoana azy fotsiny ny takian' Jesosy aminao. Amen. Notsikiteka mafon'ny Jesosy. Alleluia. Tiffany mandroso tompo. Nijoroako vavolombelona voninahitra ho an'i Jesosy fa tana zavatra nitranga tanaty bus ilay izy. Vao eo avy nandeha nianatra dia nandray bus andeha akaty dia nisy ramatoa izay tanana efa nianga tany am-pianarana aloha za ohatrany hoe nisy zavatra hafahafa za taty anatiko taty ohatrany nataotaotra zany ahako dia nangataka tamin'i Jesosy aho hoe inona Jesosy za mampatahotra anao ohatrany hoe mampahafahafa anazy fa mangataka ny fanainao masina sy ireo anjerim-piambina anahy hitantana anahy dia hiaro anahy mba hatongavako soamantsara ny amin'ny fanatrianao. Dia tonga tanaty bus dia nisy ramatoa izay mbola nalalaka be zany le bus dia nisy ramatoa izay tonga izy vao niditra izy dia tonga dia mipetraka teo akaiky dia somary hafahafa izy dia tsy nijery anazy mihitsy ny ahako dia ozy izy hoe midy ve ozy izy io varavarakely io sa ohatry izao mihitsy dia tsy namaly satria fahitako ohatry ny hoe hafahafa zany izy dia vavaka tezako Jesosy aza velanao azy ny fakapanahy aza velanao azy ny ratsy ahako fa ako hainao ny tantana anahako. Dia kaikay ilay ramatoa kay misoloky izy dia avy eo dia hoe nangataka frais le receveur dia name frais dia niteny izy lasainy fa efa nandoa izy dia nefa ny tsy nandoa korany dia niteny avy eo hoe nibitsy an'i Jesosy aho hoe ndany ianao mifindra toerana satria mbola malalaka be tao anatin'ilay bus dia mifindra toerana ako dia andeha hifindra dia ozy izy mantsiana hoe aza mitsangana ozy izy fa mijanona eo fa izany tsy niteny inona ozy izy dia lasa fotsiny ahako nandeha dia nifindra toerana dia tsy navita nanao inina izy dia nasian'ilay receveur niala avy eo dia voninahitra ho a Jesosy fa miaro izy dia tiantsika loatra izy. Sitraka indrindra tompoko Taontsika teka mafy an'i Jesosy ny amin'ny fiarovany. Misaotra tompoko. Tonton Marc mandroso tompoko azafady. Tatato Marc mbontsika teka ho an'i Jesosy. Alleluia. Voninahitra ao an'Andriamanitra ray zanaka sy fanahy ny joroko eto ho vavolombelona dia anazy ihany dia raisiny laza. Tamin'ny Zomà hery ny pastera sandratra zany dia nitamiko hoe tsy mbola manana témoignage eo izy tonton Marc. Izao no nataoko io Andriamanitra aho mbola mahadahatra an'izany. Izay nataoko gamba hitanao tsara. Tonga kosa zany ny fotoana tsy navelan'ny tompo tsy haneo ny voninahiny dia ho asehony nasehony ilay izy.
ho somary tataray kely ihany sika ray aman-dreny angambany zay efa manan-janaka dia mamy lay zanaka dia matetika any ny fo raha misy olana mararina mizatra problème dia tsy maintsy any ny fonao no mandeha eo mihitsy Jesosy dia efa mandeha makany koa ny fo. Misy zanaka izay ny andafy any France taona vitsivitsy zay moa zany ny andehana an-tany nianatra depuis 2015 dia nianatra izy zany moa zany vita amin'ny fianarany 10 taona izy nianatra dia teo am-panomanana an'ilay mémoire moa zany izy nanomboka nanao stage dia efa nanao stage izy dia sady manao ilay mémoire dia tapitra ilay stage matetika ilay stage 6 mois eo dia mangataka izy moa zany sady manao stage no mangataka ihany hoe mba stable les situation mba mitady asa maharitra zany dia nahita stage izy dia tapitra ny 6 mois dia zay moa zany le mifampiantso matetika dia ahoana neny ny fandehan'ny stage le mémoire dia zaho izy mbola nitazomy zareo kely fa angamba mba mety ho voatany mpiara-miasa amiko io miteny hoe mety ho voatany ianao dia miprolongena le stage afaka ny ohatra miprolongena 2 mois angambany izay dia avy eo nefany votsisa le stage janony izy dia mbola nitoizany amin'ny mémoire ny koa moa zany tsy vita 1 an le izy fa somary nanansarotra kely izy dia niova thème dia tamin'izay moa zany nanontany hoe fa ahoana dia io moa le raha vaviny le ozy hoe kaninazy ankezo papa nataony rédaction en anglais dia izy mialatsiny fa inona ary ty satria français manazatra azy izy tsy natao amin'ny école française foana dia nantsoko mihitsy izy tamin'izay anglais manavanana papa ozy izy dia ataoko ny rédaction amin'ny anglais niany izy mémoireko dia ntrotrona mambavaka foana dia noho ny fitahian'i Jesosy dia naseho no voninany dia vita l'izy tamin'ny 2021 vita somatsara ny soutenance fa le asa tsy nisy dia niteny taminay mivady izy tamin'izay zaho izy papa sy mama zao matahotra be satria 1 an ozy izy tsy mahazo séjour tsony izy akoatrany 1 an fa mahazo izy zany 1 an zay validité azo aoriana fianarana itedavana asa tsy mihoatran'izay ka raha vao tsy mahita ozy izy dia tsy maintsy feentana ody amin'ny Madagasikara zany efa ozy izy papa sy mama tsy te ody nareo ngamba ohatra olombelona ihany satria any le fofombadiny tsy te ody izy dia hoe neny trotrona mambavaka dia mivavaha mafy izay moa zany dia farafakely nao anatin'ny tababolana herinandro mihitsy azy zay mivady dia manontany hoe neny mivavaka venao ay raha mivavaka ianao dia akino amin'ny tompo le zavatra zay foana moa zany ny afatra tsy maintsy ataonay aminy dia taoriana amin'izay dia hoe vita le stage dia nahita vita zany le mémoire dia nahita asa amin'izay izy dia nahita asa izy tao amin'ny société générale moa zany any Paris dia 6 mois ihany koa iny dia izy efa nangataka efa nametraka ny demande hoe hanao asa raikitra dia tapitra le 6 mois dia efa nitebiteby be dia lasa mbola tazomin-jareo ny afa zaho izy efa nanao négociation za mba tena ty asa fixe ao zany lasa indraizy lasa 7 mois lasa 8 mois lasa 9 mois tsy raikitra indray ny antony aminy dia zao le mamadika an'le statut salariany zany engagement en société sarotra be ao an-jareo zany le mamadika na ilainy ara le olona satria étranger le izy tsy nationalité dia teo zany misalasala ny mpampiasa dia voaterina votsitra izy dia nitolomana mambavaka foana tena nitolomana mambavaka foana dia nahita asa anankiray izy dia ny asa tao izy zany dia no fitahin'Andriamanitra moa zany dia nisy an'le croisade natao iny Tantamatavy iny anisany nataoko sujet de prière mihitsy zany isakariva rehefa alohan'ny atory satria ho tapitra amin'le avril zay avril atsika nitapitra le tany 26 dia talatanyio ny décision ny hivoaka dia vao tonga avy any dia ny fanontaniako voalohany zay le hoe souci andray aman-dreny amin'ny zanaka vao tonga zay larobia maraina
dia mifanontaniana voalohany nataoko tamin'ny vadiko nanahoana ho aly asany eny dia mbola tsy mivaly nefa efa tapitra ny talata le izy dia na eny sisio hoe anina dia ny laribia ariva iny io mivady io manao teo mainy asiely izy andoro se hoa tena iankofana amin'ny tompo za moa katolika fa tena nandoaly io mivadika io nandoaliko izay laribia lakamisy zoma efa zatra mandoaly izay mivavaka dia ny teny moa izy tamin'izay ohatra ny salasala hoe tsy fantatro indray fa efa nyteny indray le mpiara-miasa aminy hoe mety ho tazominy ianao dia za tsy natoky netin'le maha-olombelona tsy natoky na dia mivavaka ara fa niezaka mafy ihany laribia lakamisy zoma ianao le niteny tamiko iny dia nisy teny mpanompon'Andriamanitra mba misesy le 39 sy ny 40 inona ny antony ngamba le zoma mbola tsy tonga le andro anao tokony ahana le izy dia izao sabotsy confirme le izy dia azo soma tsara le CDI zay zany CDI zany zay le izy CDI zany moa zany tsorona aminareo fa vitsy zany ny étranger zany mahazo an'io satria tena sarotra be zany makan'io vao mahita asa raikitra zany fa tena sotra an'Andriamanitra amin'ny fahasoavana amin'ny dia Jesosy irery ihany dia raina sy ankalazaina nao tsika teka mafy an Jesosy irery ihany mahavita an'izany alleloia nao tsika hitsangana alleloia nao tsika izy te tanana mafy be ho an'Andriamanitra ao fofany amin'ny lanitra ny tanao dia misoran'Andriamanitra mifonao ray manontolo ao fofany amin'ny lanitra ny tanao dia misoran'Andriamanitra mifonao ray manontolo Jesosy Kristy le mpanova fiainana izy le mahavita ny zavatra rehetra ho an'izay olona nona sy mangetaheta ny fahamarinana tsisy idiran'olombelona zany fa fionan'ny olona anankiray amin'ny fomba sokatra ho amin'ny tenin'Andriamanitra aoka ny fonao izy sokatra ka sitraka ny mpanjakanao eto ilay tokana omembonahitra sady ty ary rehefa ty dia tia ny azy hatramin'ny farany lay mihevitra amin'ny fitarainanao mahafantatra ny eo am-ponao manokana le mpamaly vavaka anao le mpamangy anao ao an-trano ao fofany amin'ny lanitra ny tanao dia makasitrahany Jesosy amin'ny fonao sotra Jesosy sotrany amin'ireny vavolombelona ireny sotrany amin'ireo karazan'olona maro sitranonao afahanao ovanao amin'ny fiainany rendretreretra ireny tompo dia fanehoam-pamantarana ety ivelany fotsiny fa eo amin'ny fiainana ianao fa ny tena izy Jesosy le fitehirizanao anay ao anaty ianao le mitahiry anay mandrapatonga ny fotoana iverenanay any aminao amin'ity takarivo ity Jesosy mangataka aminao atompo mitenena aminay manazava tenim-pahamarinana aminay aza vela izy endrika anganonganom-pahamarinana aza vela izy teny mihoatra ka tsy fanaraka amin'izay tianao ambara eo ambava amin'ny mpanomponao aoka mifona izy sokatra hibanjina nylay tokana zay iverina ary ho avy tsy ela pakatra amin'ny fiangonany Jesosy mpanjaka sy tompony tompo manambara raha tompo aminay tenim-pahamarinana fa ny teninao ny fahamasinana vonina iainanao zay Jesosy amen andao tsika ity tanana mafy be ho an'ny tompo miangavy ianao azo toerana amen alleluia aveatrantsika dia anainga ao amin'ny Korintiana voalohany toko voalohany 9:20 ka hatramin'ny 9:20 ny tenin'Andriamanitra androany dia zao hoe ny faneken'Andriamanitra hijoro ao anatin'ny fahadalan'ny teny fahamarinana fahadalan'ny teny fahamarinana tsy fahendren'ny teny fahamarinana fa fahadalan'ny teny fahamarinana amin'ny anaran'i Jesosy Korintiana voalohany toko voalohany 9:20 ka hatramin'ny 9:20 fa ny teny amin'ny azo fijaliana dia fahadalana ho an'izay very fa herin'Andriamanitra kosa ho antsika izay vonjena fa voasoratra hoe hofoanako ny fahendren'ny endry ary holaviko ny fahalalany mahalala aiza ny endry aiza ny mpanorad-dalàna aiza ny mpiady hevitra avy amin'izao tontolo izao tsy nampidin'Andriamanitra ho fahadalàna va ny fahendren'izao tontolo izao fa satria na dia naseho aza ny fahendren'Andriamanitra ny fahendrena dia tsy nahatonga izao tontolo izao alalan'Andriamanitra ka dia ny fahadalàny fitoriteny ny sitrak'Andriamanitra amin'jeny izay mino fa ny jiosy mila famantarana ny jentilisa mitady fahendrena izay kosa mitory an'i Kristy voaomby amin'ny hazo fijaliana dia fahatafitonana ho an'ny jiosy fahadalàna ho an'ny jentilisa fa mivoanjo kosa na jiosy na jentilisa dia Kristy izay herin'Andriamanitra sy fahendren'Andriamanitra fa ny fahadalan'Andriamanitra dia hiendro no ny olona
ary ny fahalemen'Andriamanitra dia mahery noho ny olona. Ndaontsika ity tanana mafy be ho an'Andriamanitra. Zao miangavy ianao tena miangavy andro any arivo. Ary ao tsara ilay fampianarana amin'ny takarivo ity fa anampy ianao anana discernement, anana fanamamantatra rehefa hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra ianao. Zao mantsy ny andro farany dia andro ilana fahatsilopana lalina. Satria ny andro farany no nolazany Jesosy hoe betsaka no avy amin'ny anarako. Na ny olo mbo fidy azy dia ho voafitany. No zany raha tsy tianao no voafitaka dia mila miditra ianao ao anatin'ny fandalinana manokana, fandalinana lalina hifandraisanao amin'ny fanan'Andriamanitra mba tonga anao tsy ho very na diso lalana amin'izao andro farany izao. Raha resy lahatra nareo dia mitiafa mafy be ho an'ny tompo ny amin'izany. Ny vilan'ny Korinto na ny tanànan'ny Korinto dia tanànana Grika zany. Ny Grika dia fantatsika tsara fa gentlis miazakazaka ho amin'ny fitombom-pahendrena, fahendren'ny tany tiako tenenina. Fitadiavana zavatra fikatsahana lalina ny amin'ny fahaiza-pahendrena na filozofia zany na ataontsika ihany koa hoe ny fivoaran'ny siansa teto ambony tany. Nandroso izy tamina karazana fahatsilontsaina miavaka amin'ny maha-olombelona. Ny siansa ihany koa dia nandroso ny Grika. Tao anatin'izany ny reo ohatra hoe renireo hoe ry théorème ny Thalès reny Platon mba amin'ry Aristote zay olona manam-pahaizana Grika niady ho amin'ny fanelalenana sy famelabelarana mandrakariva ara-tsaina sy ara-tsiansa mba ampisokatra amin'ny fiainan'ny olona amina karazana théorie be dia be zay tsy biblika ilay izy, tsy hoe soratra masina ilay izy fa fahendren'ny tany fotsiny tsotro zao. Zareo zany dia miazakazaka fatratra amin'ny alalan'ny fandaliana-pahendrena ara-tsaina maha-olona hatramin'ny taona 900 taona talohany natongavan'i Jesosy Kristy. 900 taona talohany natongavan'i Jesosy Kristy dia efa nanomboka ry zareo ny Grika mitoro-teny ohatry mitoro-teny eny an-dalana mihitsy manahitra ny olona mampiampita andreo traikefa-pahendrena mba hahafahan'io firenena io mandroso mitovy vision amin'izay olona zay niverina hoe mpitarika sy mpahay tamin'izany fotoana zany. Ka eto Paoly dia manomboka miteny izy sy manoratra ho an'ny olona manan-tsaina tao Korinto zay mpandalina sy nianatra fatratra, zany hoe avara-pianarana fatratra. Ary tsy zany nefa fa misy koa ireo jiosy tao Korinto zay nivantanan'ny Paoly tamina karazany afatra ao anatin'ity Korintiana voalohany toko 7:25 ity, toko voalohany 7:25 ity. Anisan'ny zavatra anankiray nitranga tao amin'io tanànan'ny Korinto, fantatsika tsara le déesse Grika zany hoe Andriamanitra zareo ivavahana izy io sampy, atao hoe déesse de l'amour ny anarany, vehivavy zany, Andriamanitra vehivavy, atao hoe Aphrodite. Dia nanangana temple ngeza be ry zareo ohatrany hoe tsy hoe ivavahana fa anovozakery ao anatin'ny sampy spirituel, zany hoe zareo zany na ao anatin'io fahendrena tadiaviny io aza dia mihiny ihany ny fisian'ny zava-panahy. Ary teo ny nanahirana amin'ny Paoly na tonga azy nanoratra ny Korintiana voalohany toko 7:20. Nizary Paoly momba ny karaza-pitiavana zay miavaka ivelan'ireo karazana fizara-pahalalana momba ny fitiavana tamin'ny alalan'ny fisiany io Andriamanitra sampy zay nitompony tao Korintiana io. Diky fa rehefa nizary Paoly dia nanomboka tsisy te hiaino azy satria maro ny hevitra hoe zava-dalina loatra ny fizaran'ny Paoly, ohatrany hoe manao révélation lalina loatra na fanambarana lalina loatra Paoly. Ary maro ny eritreretra hoe misy favoazana ary Paoly. Paoly apôstôly mihitsy no nolazain'ny olona be dia be tamin'ny fotoana toy ny filazantsara hoe adala ny filazantsara ny apôstôly Paoly. Hitandreo Korintianireo ny fampianaran'ny Paoly fa tsy lojika, zany hoe mampianatra zavatra ilojika izy, zany hoe tsy ilay fahendrena ra-tsaina tadiavin'ny olona sy nazatra azy, fotrany hoe fahendrena lalina ilana fisokafana ra-panahy. Zay no natonga amin'ny Paoly nizara ho toy ny fahadalana teo amin'ireo Korintiana zay tsy nin'ireo ny fahendren'Andriamanitra. Zany hoe Paoly dia tesarika an'izay ny olona tao Korinto, fa ny olony saina dia manao ny hevitry ny nofo
Zany hoe manao ny hevitry ny tenin'Andriamanitra amin'ny fifandraisana tahaka ny fomba fihevitry ny nofo amin'izay fahalalana voafetra, amin'izay fahalalana voafetra ezahana anakatra ny fahamarinan'Andriamanitra. Ozy izy Paoly, ny fahamarinana izay lazaiko aminareo dia fahamarinana tsy natao hotakarina fa hiainana, tsy amin'ny saina no inona fa amin'ny fo no inona. Ara-panahy ilay fahendren'ny teny fa tsy ara-tsaina. Teny Paoly eto hoe aza miteny itsononareo hoe za no mizara zavatra lalina na feno fahendrena mihoatra noho ny hafa, na fahatsiloatsaiko no izarako zany aminareo. Fozy izy misy karazana fahadalana eo amin'ny olona fa fahendren'Andriamanitra tiako hoentina aminareo. Teny Paoly hoe mitsara amin'ny fomba fijery mahazatra anareo, satria raha ny amin'izany dia tadidio tsara eo amin'ilay dingany fahatakarana maha olona ihany, fa ny zavatra hozaraiko aminareo dia mihoatra lavitra no fahendrena fantatrareo hatramin'izay sy nitovozonareo hatramin'izay. Ny apôstôly Paoly zany dia teny ny amin'ny piny tao Korinto, ny amin'ireo korintianireo, ny marina ozy izy Paoly dia zao zay mpitory teny tony zay indramiko ihany koa andro any ariva, dia ny raha an'izay izara-teny tsy takatry ny sain'olombelona kanefa fahamarinana amin'ny olona zay izarana an'izany. Averiko, izahay mpitory teny tony dia ny rahany izara-teny tsy takatry ny sain'olombelona kanefa fahamarinana avy amin'Andriamanitra ho an'izay natao izarana an'izany. Ny tory teny eno tsara dia ny fanandramanao anazava teny tsy ahazavaina kanefa fahamarinana. Zany no mahatonga antsika mila ny aide ny fanamasina, ny fanampia ny fanamasina, satria ny fahamarinan'Andriamanitra rehetra dia ilaina fisokafana ara-panahy ny miaino azy. Ny toriteny dia tadidio tsara, Andriamanitra miditra tsehatra manatsotra zavatsarotra loatra. Eny fa na dia zana takarina aza dia tsy azo mihitsy lizy eo amin'ny saina maha-olombelona, fa ny fidirana ao ara-panahy sy ny fisokafana ao ara-panahy mahatonga an'Andriamanitra anatsotra ny valiny manoloana an'izay fahasarotana rehetra atrenao eo amin'ny fiainana. Io ny olona amin'ny toriteny na ny afatr'Andriamanitra sy n'Andriamanitra zarentsika. Ny filazao tsara zay zaraiko amintsika zao androany dia teny tsy mora raisina le izy, tsy mora enona, tsy mora takarina, kanefa fahamarinana loatra. Noho izany teny pahendrena le izy, teny pahendrena le izy avy amin'Andriamanitra, fa fahadalana amin'ny olona tsy miomana iaino an'Andriamanitra. Zay le hoe tsy teny mahafinaritra ny sofina enona fa fahamarinana miandry amin'ny fiainan'ny olona, manova ny fahasarotana rehetra ho tonga fahatsorana azo iainana. Ohatra, raha miteny amintsika zao Andriamanitra nandao ny seza fiandriana ny tongolombelona nandehandeha teto tany atao hoe Jesosy Kristy hamonjy antsika, sarotra manakatra an'izany fahendren'izany. Fa raha ny olona mbola tsy mahafantatra an' Jesosy mihaino an'izany voalohany dia mihezana ianao. Ka ny filazantsara dia teny pahamarinana tsy takatry ny saina kanefa tanteraka satria maneho an'Andriamanitra. Ny teny somafaly dia teny pahendrena le izy, teny pahendrena le izy, teny pahamarinana le izy, manova ny faratsiana rehetra ho tanteraka eo amin'izay volonté tian'Andriamanitra isehony eo amin'olona, mifanaraka amin'izay teny ampitondrainy. Eto zao tsika samy mihaino tenin'Andriamanitra, nefa tadidio misy mandray an'le teny amin'izay fomba ilazan'Andriamanitra azy, dia mifandray amin'ilay fisehoan'Andriamanitra, mitovy amin'ilay endrika itenenan'Andriamanitra azy, satria ny teny dia Andriamanitra. Rehefa miasa Andriamanitra, rehefa miteny Andriamanitra, dia ohatry ny manonofontsika mihaino an'ilay fahamarinana, satria tsy takatry ny saina ilay fanambarana. Ary ny filazantsara dia tahaka an'Andriamanitra nilaza tamin'ny Abrahama Sara, fananjanaka ianao dia nome Sara satria efa antitra. Zavatra tsy natao hotakariny ny saina mihitsy ny zavatra lazain'Andriamanitra, satria raha inona le izy ka mijery ny fiainan'ny Sara dia zao efa ménopause izy. Raha mijery ny Abrahama izy dia efa andropause koa. Zany hoe samy efa pause ry zareo reo, fa tsy mamokatra, tsy natao hamokatra tsony, zany hoe tsy natao hiteraka tsony. Zany mahatonga ny Sara ny omer reto satria mifanohatra amin'ny lojika sy ny fahitana ny fahamarinana ny fiainan'olombelona ny zavatra tenenan'Andriamanitra azy. Fa eto ilay fahadalana enony Sara, ozy izy Sara hoe misy fahadalanja ny zavatra ekeny Abrahama zany. Tsy lojika mihitsy raha za Sara sy izy amin'ny Abrahama azy niteraka, fa manino ny Abrahama mino zavatra ohatr' zany. Ozy Sara, za efa mitsahajaza, Abrahama efa antitra, za 7 taona, zay intsay zany. I Abrahama 100 taona,
fa zao ahoana ny fomba apossible an'ity zavatra mitrangy ity mifandona ny ménopause sy ny andropause tonga dia fahavokarana eno le izy a mifandona le hoe efa nitsaja azy Sara efa antitra i Abraham nefa tonga Isaka teny aminao androany arivo rehefa tena ilay teny fahamarinana mivoarainao dia tsy azo sakanana le vokatry ny teny na mifanohatra amin'izany azy ny zavatra gainanao. Alleluia. Andao antsika isaina ny tenin'Andriamanitra dia ara-panahy fa tsy fahendrenana tao takaran'ny saina. Raha ny amin'ny Sara mitsaja azy, raha ny amin'ny Abraham efa tsy natao hiteraka tsony koa fa efa tonga amin'ile fotoana tsy mamokatra tsony no nilatsaka ny teny hoe ananjanaka izy dia tadidio tsara fa ny fanekenao fotsiny tadiavin'Andriamanitra satria ao ambadika ireo teny fikasana sarotra takariny saintsaina rehetra toy ny fahadalàna eo amin'ny olombelona izay heverina fa mana-tsaina sy manana ny lojikany ny tonga sy milatsaka le teny mpahamarinana izay maneho ny endriky ny fahadalàna fitoriteny anova zavatra aneo an'ilay vavolombelona tsy takatry ny saina feno famirapiratana amin'Andriamanitra mpamorona azy. Amen. Alleluia. Voalohany androany arivo tsy mampiova n'Andriamanitra ny zavatra hitany masonao tao mifanohitra amin'ny zavatra lazainy satria zao tadidio Jesosy ny tompony teny farany, tsy ny faharetan'ny fahoriana sy ny fampahoriana, tsy ny zavatra mitranga mifanohitra ka tonga anao ilaza hoe aiza Andriamanitra, fa rehefa milatsaka ny teny ka ozy ianao hoe tongava amiko araka izany lazainao zany dia afaka nitranga le izy. Fahadalàna ny nandraisan'ny Maria n'le teny hoe ianao tsy mahalalala fa hoe anananaka, fahadalàna zany. Fa ozy izy Maria inty ankizy vavy ny tompo aoko tanteraka amiko araka izany zavatra teneninao zany. Mba andaony antsika isaina inona ny zavatra sarotra loatra amin'Andriamanitra atrehanao ka mbola mety hoendrika mihoatra noho ny zavatra natrehan'ny Maria raha ny teny tamin'ny anjely Gabriel. Fa zao ny filatsahan'ny fijerinao eo amin'ilay tontolo voafetra ny fisaintsainana maha-olombelona mahatonga n'le dingany voninahitra tsisy eo ao anatin'le fahadalàny teny tonga mifanohitra amin'ny lojika ny olombelona. Alleluia. Alleluia. Raha miresaka tsika Jesosy aneny efa nandony vidin'ny fahotany sy ny tsy fahombiazanao rehetra, manany ianao antoka fa raha miverina aminy dia afaka hisitraka ny fahatsarany rehetra rehefa nandray azy sy nino azy. Sarotra amin'ny olona nino an'izany satria be dia be loatra ireo karazana information, ireo karazana vaovao be dia be ao anatin'ny sainao izay manakana ny sainao tsy sokatra amin'ny révélation na izay fanambarana omeny fanahymasina anao. Ny finoana tsy amin'ny saina no inona fa amin'ny fo no inona. Andriamanitra rehefa miteny tsy manontany ny hevitra ao fa verdicte anao avokany tsy marety ao an'Andriamanitra. Hitanareo ao amin'ny sekoly finoana rehefa miaraka amin'Andriamanitra ianao dia mila manana sofina ohatran'ny Abraham miaino an'Andriamanitra. Ozy izy Paoly aza izany natakarana amin'ny fahatsilotsaina ny zavatra tenineniko sy toriko ary zaraiko aminareo ry Korintianina. Betsaka ny fampianarana teo aloha izay miezaka mamelatra ny fahalalàn'ny sainy maha-olona. Mety amin'ny olona le izy satria takatry ny sain'ny olona. Fa rehefa miteny eo izy ny apôstôly Paoly zavatra tsy natao takariny saina ny zavatra zaraiko fa fahamarinana natao hitranga eo amin'ny fiainanareo satria tsy ao amin'ny sainareo le izy fa ao amin'ny fonareo ny ila. Halleluia. Halleluia. Korintiana voalohany toko voalohany andiny faraky amin'ny roapolo no vakitsika teo. Ozy izy inona ny teny ao fa satria na dia naseho aza ny fahendren'Andriamanitra, ny fahendrena dia tsy nahatonga izao tontolo izao alalan'Andriamanitra ka dia ny fahadalàny fitoriteny ny sitrak'Andriamanitra amin'izay mino teo any nanomboka
vanginy fanamasina. Tompo inona ny dikan'le andininy faraiky amin'ny roapolo hoe efa naseho ny fahendren'Andriamanitra. Fa rehefa naseho ny fahendren'Andriamanitra dia tsy nahatonga an'izao tontolo izao alalan'Andriamanitra. Tsy nahalala an'Andriamanitra zao tontolo izao avy amin'ny fanehoan'Andriamanitra ny fahendrena raha dika. Fa ozy izy ny tenin'Andriamanitra, ny alan'Andriamanitra le fahendreny, hoe le fahendreko no entiko. Fa lasa nidina izy tao amin'ny fahadalan'ny fitoriteny ho sitraka Andriamanitra mba hamonjeny izay mino amin'izay. Reto ny problème mangeza be. Andehantsika iaigny tsara amin'izay fa hiditra eo amin'le dingana lalindalina kokoa tiany tompo izarana ny teny fahamarinana. Jiosy ozy izy mila famantarana sy fahagagana. Ary ny jentilisa ozy izy mitady fahendrena. Samy manana ny zavatra tadiaviny na ny jiosy na ny jentilisa. Jentilisa mitady fahendrena, ny jiosy mitady faneho-pamantarana satria zatra ny Moïse sy Elia. Koa izy ny apôstôly Paoly. Ny tena marina ozy izy ny fahadalan'ny fitoriteny no sitrak'Andriamanitra amin'izay zao tontolo izao nahoana. Fa maninona Andriamanitra no nifidy an'le fahadalana fa nanary an'le fahendrena ho famonjena ny olona. Inona ny antony? Andriamanitra tsy nampiasa iverinao fa fahendrena, satria fahendrena naverin'ny olona tao edena. Genesis 3:7 andiny ny fahenina zay mamaky azy dia tsy mba haninona fa tsy maintsy ho fitaiko alohany amin'ny enina. Halleluja. Ny fiainanao aoriny androany dia tsy benibeny. Halleluja. Ndaontsika makely. Ary hitandra vehivavy fa tsara ho fihinana ny azo sady mahafinaritra ny maso ary azo matsiriritra dia lefa ampahahendry. Maninona hony? Avereny fanteliny? Dia inona zavatra nataony? Notazany vonoka ninanany ary nomeny koa ny vatiny ka dia ninana izy. Inona ny zavatra nitranga? Andriamanitra efa nametraka fahendrena ao anatin'ny olona. Andriamanitra no niandro fotoana amoaka an'le fahendreny avy ao amin'ny olona. Dia ozy izy Andriamanitra aza hinanana ny azo afovoan'ny saha fahalalana ny raha tsy ny tsara. Fa ny fotoana hinananareo an'io dia ho faty tokoa ianareo. Eva nampiasa ny fahendreny hinana n'le vo mba hisokafany ao anatin'le fahendrena izay tokony ho miandry an'Andriamanitra moa azy, fa izy ny namoan'le izy avy amin'ny tenany. Zay le problème. Dia inoy amin'izay le izy. Inoy amin'izay le izy. Eto sika raha mandinika dia ohatran'ny mahita zany ny démarche scientifique. Zany hoe raha misy zany ny olona nandesiny zotra ao anatina démarche scientifique dia anisany Eva. Satria constaté izy aloha nijery, ny observé izy aloha. Avy eo amin'izay niditra amin'izay izy bebe kokoa lalindalina. Zay izy vao nanomboka nandalina an'le izy hoe tena tsara izy zany, niditra lalindalina kokoa, tena hoaniny amin'izay dia namoaka an'le lalàna sy théorème amin'izay izy. Zay zany le nanova ny Eva. Hitanareo ro fomba fijery sy fomba fisainan'ireo zany le fahendrena mamaritra ny fahendren'ny tany. Reo ny fahendreny tondran'ny olona tao Korinto ny fiainany. Zay na tonga ny apôstôly Paoly nahita hoe te hizotra ry zareo amin'ny fahendren'ny saina maha-olona, fa tsy te handray ry zareo ny fahendren'Andriamanitra toy ny endriky ny fahadalana, anoherana an'ilay fahendrena mba hampiditra ny zareo eo amin'ilay tontolo ara-panahy anovan'Andriamanitra azy. Avy-todreo tsara ny zavatra mitranga mitanantsika. Hitanareo amin'ny alalan'ny fisaintsaina sy safidy ny vokatry ny fandiniany, Eva naka sy resy lahatra ninona an'le vo. Mampiasa saina Eva teto, ary tamin'ny saina izay nomen'Andriamanitra azy na tonga azy ny fitany devoly tamin'le fahendrena tao aminy. Le fahendrena nanosika azy hinana ny vo ary ny azo fahalalana tsara sy ny ratsy fantatsika tsara, fa raha vao mihinana io ny olona dia tsy maintsy ho faty. Tamin'ny fahendrena koa zany dama ninana, satria rehefa nampanandramany Eva izy ka ndresy ny lahatra amin'izay dia ninana, dia niaran'le vokatra le izy daholo ny olombelona amin'izay. Lasa potika izao tontolo izao
vokatra ny fampifaneken'ny olona apiditra fahendrena sy fahalalana avy amin'ny tenany fa tsy ny andro ny tompon'Andriamanitra. Ozy Andriamanitra satria nandiso fanantenana amin'ny fahendrena amin'ny fahadalan'ny fitoriteny amin'izay ny olona. Azonareo amin'izay ilay izy. Lasany amin'ilay fahadalan'ny fitoriteny ny soan'Andriamanitra amin'izay ny olona. Fa tsy any amin'ilay endriky ny fahendrena mampety ny olona tsony. Satria efa namitaka n'Andriamanitra tamin'ny fahendrena nomeny azy. Andriamanitra, nameny olona Andriamanitra. Dia nanjary latsaka izy tao amin'ilay dingan'ny fahadalan'ny fitoriteny mba hahafahan'ny olona izay mino an'Andriamanitra andresy ny fahendren'ny tany. Alleluia. Fa hampanjaka ny fahendren'Andriamanitra izay fahadalana eo amin'ny olona. Tsangany tsara ny tanàna izay mandrentsika. Dao tsy kiditra lalandalina kokoa. Ozy izy Andriamanitra ampiasa fahadalana amin'izay zao tontolo izao. Zany no antony mahatonga ny olony saina tsy mety mifakahazo amin'ny olony finoana. Mandraka androany io krizy io mbola mipetraka. Ny olony saina sy fahatakarana eto ambony tany dia mankahala ny olony finoana. Mifandona ny olony finoana sy ny olony saina. Zany mahatonga an'ilay olony saina miteny hoe amin'ny teny vahiny izy l'espoir fait vivre point. Azonao petraka ilay izy. Zany hoe toeriny akolaka nefa Andriamanitra mametraka antsika hoe ary ny fanantenana dia tsy mahamenatra. Zany hoe le olona miaina amin'ilay fahendren'ny tany dia mifanohitra amin'ilay fahadalan'Andriamanitra. Amin'ny olona izay miaina amin'ny fahadalan'Andriamanitra ao amin'ny teny izay maneho ny fahendren'Andriamanitra. Hitanareo misy fifandonana ao anatin'ny olony saina sy ny olony finoana. Zay no mahatonga ny boky noaborana milaza izay be fahalalana dia be fahoriana. Zany tsy midika hoe tsy tsara ianao raha tsy manam-pahalalana ianao. Tsy maninona amin'ny fahalalana. Fa ny fahalalana tsy tokony hitaonanao hanohitra an'Andriamanitra. Fa ny fisehoan'Andriamanitra rehetra anaty Baiboly raha dinitsika lalina dia toy ny endriky ny fahadalana eo amin'ny tontolo mpisaintsainana maha-olombelona feno fahendren'ny tany fotsiny tsotro zao. Toy izy Andriamanitra ampiasa fahadalana amin'izay zao tontolo zao. Zany ny antony mahatonga ny olony saina tsy mety mifakahazo amin'ny olony finoana. Satana mampiasa ny efetseny manokatra ny fahendreny eva tamin'ny lojika mihodina tamin'Andriamanitra. Toy izy Andriamanitra hoe mampiasa ny fahendrena ilojika indray tsy mifanohatra amin'izay lojika anao mba hafahako mamonjy ny olona amin'ny fahadalan'ny fitoriteny. Noho izany ny zavatra tiany tompo hita eo amin'ny fiainantsika dia ny fahafahantsika mijoro amin'izay karazam-pahamarina omen'Andriamanitra ao amin'ny teny. Iady sy hampandresanao ao anatin'ny fahadalany Andriamanitra ary amin'ny alalan'ny fahadalan'ny fitoriteny ohatra izay asain'ny toritsika eto. Izy zavatra be dehibe eo amin'ny fiainanao tsy vitany kajinao tsony fa noho ny fanelanelana-panotronana ao anatin'ny fahadalan'ny fitoriteny miova ny zavatra rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Halleluia. Rehefa latsaka ao amin'ny saina ny fahendrena maha-olona amin'ny fomba fijery dia hitsara ny fahendren'Andriamanitra ianao ho toy ny fahadalana amin'izay. Fahadalana ny fanambarana fa zanak'Andriamanitra Jesosy. Le mpiray tanàna tamin'ireo jiosy tao Nazareta ireo zay mahatonga andry zareo fa ngamotsy tsy sefandrainiry ary tsy marindry niniko manininy lasa misy tampoka. Fahadalana zany. Fahadalana ny filazana fa le zazana teraky Maria dia mpamonjy an'izao tontolo zao. Ianao miara-monina sy mitoetra miaraka aminy, mpiara-milalao nareo, avy eo izy milaza tampoka fa mesy. Zany navony jiosy. Nahaterahana fahadalana satria vehivavy tsy nahalalala ny voalaza fa niteraka azy. Andriamanitra zany dia namotsitra ny fahendrena sy ny fisaintsainan'ny tany mihitsiny. Nitoerin'Andriamanitra le lojika namoronan'ny tany sy natiorany tany fa nampiditra izy atsika eo amin'ny natin'ilay karazan'ny fahadalan'ny teny mba hahafahantsika miaina ny famonjeny ampinoana. Ary ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra ao anatin'ny faneketsika ino ny fahadalan'ny toriteny no amonjeny atsika amin'ny olana sy fahaverezan-kevitra rehetra amin'izay tontolo mahatapidalaka leny fahendren'ny tany. Zany mahatonga an'Andriamanitra miseho amin'ny fanehom-pamantarana amin'ny olona tsy dia manam-pahatakarana loatra. Satria rehefa be loatra ny fisainan'ny olona dia manohatra ny fahendren'Andriamanitra.
dia ozy izy ny apôstôly Paoly mampiasa ny fahadalàna eto amin'izao tontolo izao Andriamanitra fahadalàna toroteny zay ny olona adala amin'izao tontolo izao mihitsy zay le manaiky adala ny fidian'Andriamanitra mba hampamenatra ny endry rehefa amin'izao manifeste eo amin'ny fiainanay ny fahadalan'Andriamanitra dia lasa ny olo-kendry eto amin'izao tontolo izao no mikatsaka anay na ny andavabary aza ny misy anay ny antony satria zay mba anaiky adala ihany no hitondra ny fahindreny tsy maharetiaka halleluja dia ozy izy ny apôstôly Paoly lasa ny raintsika ny teny apôstôly Paoly anankiray Korintiana voalohany toko voalohany 7:20 Korintiana voalohany toko voalohany 7:20 vovakitsika teo ihany ozy izy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny anaran'i Jesosy fa ny adala amin'izao tontolo izao no fidian'Andriamanitra hampamiratra ny endry ary malemy amin'izao tontolo izao no fidian'Andriamanitra maninona hampamiratra ny mahery ny jentilisa ny atao hoe jentilisa dia zay tsy mino zay tsy jiosy fa olona hafa firenena ary ny jiosy koa dia zay olona natao hoe taranak'i Abrahama Isaka ary Jakoba ary anofo ny tiako tenenina eto fa misy ny jiosyn'Andriamanitra ny jiosyn'Andriamanitra dia zay taranaka vaovao natsangana avy amin'ny Jesosy Kristy ka nino azy ianao zany raha manana an Jesosy dia anao ndray zao ny jiosyn'Andriamanitra dia ozy izy ny tenin'Andriamanitra ny problema dia zao eto amin'izay tsika mila manaraka tsara ozy izy eto amin'ny 9:20 ka hatramin'ny 9:7 ty le problème ary ty ny tokony arahantsika tsara amin'izao andro farany zao ny prinsipe an'Andriamanitra mba ahatateraka ny asa famonjena amin'ny fiainan'ny olona voalohany fa ny jiosy mila famantarana ny toe-pona jiosy zany dia mila famantarana sy fahagagana ary ny jentilisa ozy izy mitady fahendrena fozy izy Paoly zay kosa mitory an'i Kristy vomby amin'ny hazo fijaliana fa atafitonana amin'ny jiosy zany ary fahadalàna amin'ny jentilisa tratrako amin'izay le zavatra toriana tsy zaka ny jiosy fa skandale ny tamin'ny jiosy na tamin'ny jentilisa dia ny fitoriana ny fahamarinana momba ny hazo fijaliana ahoana fipetraka le izy ozy izy ny apôstôly Paoly ny fahadalàna toriteny izy dia tsy mety amin'ny jiosy ny jentilisa ny jiosy vahoaka ty fahagagana ny jentilisa efa nizarina nandritry ny taona maro fatrapitady fahendrena ny jiosy zatra ny Elisy Mosesy noho izany dia hita fahagagana foana izy vao mino dia tonga Jesosy nanao fahagagana nanasitrana na mahaolana nanao famantarana sy fahagagana na tonga an Jesosy nanao an'ireny kay tia nisokatra amin'ny fony jiosy mba iona amin'ny famonjena kanefa tsy nanova ny jiosy ny fanehoam-pamantarana sy fahagagana tsy ampina andrasy lahatra ny jiosy zany satria nananao an'izany ary Jesosy dia mbola nombohany teo amin'ny hazo fijaliana ihany enoky any le fahamarinana inona ny lazain'i Jesosy momba an'izany raisy ny boky Matthieu vetivety raisy ny boky Matthieu vetivety Matthieu toko 1:10 ny 9:40 ka hatramin'ny 9:50 fa tahaka ninona no anoarako an'ity taranaka ity ozy izy tahaka ny ankizy madinika mipetraka any an-tsena izy izay miantso ny namany ka manao hoe efa nitsoka sodina taminareo zahay nefa tsy nandinareo efa nanao feo fisaonany zahay nefa tsy nitehatratrareo fa tonga John tsy ninana na nisotro ka hoy ny olona manana demonisa tonga ny zanak'olona ninana sy nisotro ka hoy ny olona indro olona fatrapitianina sy mpisotro divay sakaiza mpamory etra sy mpanota fa ny fahendrena dia amarin'ny asany tonga Jesosy nanao fahagagana tonga izy mitondra fahendrena ary mpanora-dalàna raha sasany tao anatiny tao hoe Nikodemosy tena variana mihitsy nandreny fahendrena teny ambavany tsisy mahay manao zoazy zao raha tsy Andriamanitra momba azy resaratra zany zareo hoe misy zavatra mitranga eo amin'ny fiainan'i Jesosy fa tsy nitondra fiovam-po azy zay fanehoam-pamantarana nentin'i Jesosy Matthieu 2:20 ny 2:20 vetivety eo akaiky eo ihany Matthieu 2:20 ny 2:20 tena hoe manaraka tsara zahay ozy izy ny mpanjaka vavy tany atsimo ozy izy hiara-mitsangana amin'ity taranaka ity amin'ny andro itsarana ka anameloka azy fa avy tany amin'ny farany tany izy miaino ny fahendren'i Solomona nefa indro misy lehibe no Solomona eto milaza ny tenan'i Jesosy ao ve tsika zany hoe eto zany Jesosy miteny raha fahendrena ny tadiavin'ny olona ozy izy nanany Solomona tamin'ny fotoanany ary tonga mihitsy ny mpanjaka vavy ny seba niala avy any amin'izay toerana nisy azy mba hieno any Solomona no fahendrena fa zao izy misy lehibe no Solomona nefa eto teteny Jesosy na fahagagana na fahendrena tsisy manova anareo tsisy nahatona anareo le izy ary amin'ny Matthieu 2:20 teo raha itsika kely Matthieu 2:20 indray le izy
dia ozy izy ny ten'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Lozanao ry Korazina, lozanao ry Betsaida, fa raha mba tany Tiro sy Sidona no natao ny asa lehibe izay natao teo aminareo dia efa mibebaka ela tamin'ny lamba fisaonana sy ny laveniny ireny. Zany hoe tsy isy fiantraikany ilay famantarana sy fahagagana. Zany mahatonga antsika tsy mihetsiketsika hisarika olona amin'ny fanio-pamantarana mba ahatonga ny fiangonana androso. Ny fandrosoana raha ny tenin'Andriamanitra tsy miankina amin'ny hetsika atao amin'ny mpitandrina sy ny fahasoavana hitarika ny olona ahalala fa présent eo Andriamanitra. Tsy any amin'ny mouvement n'Andriamanitra mihitsy ny fandresan-dahatra. Zany mahatonga an'i Jesosy ny laza, Andriamanitra tsy maintsy hetsika izy fa aoriany fandraisantsika amin'ny fanomezana no miseho manifeste nilay tena maha izy azy. Tsy marety kavan'Andriamanitra. Hitanareo izy, ny fandrosoan'ny fiangonana tsy miankina amin'ny fitombony nisy fa ny fiovam-po-mitranga ao anatin'io fikambanana io. Halleluja. Tsika tsy ny rana anao famantarana sy fahagagana, fa ny rantsika hitory amin'ny fahadalana ny tenin'Andriamanitra. Ary le fahadalana tsy zakan'ny Jiosy sy ny jentilisa, satria ozy izy ny apôstôly Paoly rehefa namitaka ny fahendrena ozy izy tamin'ny voalohany, satria nivadika tamin'Andriamanitra Eva dia nirécupéren'Andriamanitra le fahendrena very tamin'ny fahadalany toroteny mba ahafahan'ny olona mandray famonjena. Intsika le afatra hatrany am-boalohany. Ao tsika jereo tsara teto rehefa fatrapitady famantarana sy fahagagana ny Jiosy dia ozy izy Jesosy ao Matthieu toko 2:20 ny 9:7 ndray jerentsika vetivety. Matthieu toko 2:20 ny 9:7 ka hatrany 9:7. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra. Fa Jesosy namalaka nanao taminy hoe zay taranaka ratsy fanahy sy mijangajanga dia fatrapitady famantarana, nefa tsisy famantarana omena azy afa-tsy ny famantarana ny amin'ny Zomà mpaminany. Fa tahaka ny toeran'ny Zomà atelonandro sy atelon'alina tao akibon'ny hazan-drano lehibe dia toy izany ny toeran'ny zanak'olona atelonandro sy atelon'alina ao amin'ny tany, ao anatin'ny tany. Hitanareo ny fanehoam-pamantarana sy fahagagana lehibe indrindra hisarian'Andriamanitra ny maso ny mpanota sy ny tsy mino dia ny famonjena tsy marety akao an'Andriamanitra. Nafatesany tsy ny fahaiza mampahiratra ny masony jamba, tsy ny fananganany